Izay ny amin'iny fa nanolotra fanampina ho an'ny tobony ny lava ao Taolagnaro ny filo erirana mampianana mivady ka nisy ny iraka nalefan'izy ireo tany antoerana ny farany herinandro lasa teo. Nisy ihany koa ny fanampinan'ireo tantsaha ao Ewala. Nanolotra vary ho fanampina ny toby FLM ny lava ao Taolagnaro ny ministry ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Nordine Chabani izay ministra piany faritra Menabe sy ny mpanolotsaina avy eo anivon'ny fiadizinan'ny Repoblika izay nisolotena ny filoham-pirenena mivady. Ankoatry ny fijerenan'ny marary dia nisy ihany koa ny fijerenan'ny zavatra azo ifanampiana. Betsaka dia betsaka ny filana eto. Tsy teny ihany izahay eto fa na dia ny toerana pisy ny marary eto ihany dia efa azo lazaina mihaantitra le izy. Na ny fidiovana ao aminy dia efa tena mihaantitra le izy ary lazaina hoe visy raha mitamy le olona eto izany. Eo moa ny filana tahaka izay na ny ziro dia azo lazaina manahirana na eto. Satria ity tsisy loharanom-bola manokana hafa fa dia izay kely ananana eto no ahiratra amin'ny fampandehanan-draharaha eto. Ny olona tonga eto koa nefa olona efa lany hay tamin'ny fitondrana ny aretina any amin'ny hôpitaly zay any amin'ny toerana maro samihafa izay vao hoe aty amin'ny Jesosy no alanenina farany. Niona tamin'ireo tantsaha ao Ewala ihany koa ny délégation ary nakotrokotroka ny fandraisana ny ministra izay zanaky ny faritra. Nanolotra vary kahie stylo ho an'ireo tantsaha ao Ewala Taolagnaro ireo iraky ny filo erazonary mampianana mivady. Raiky tika mahazo matoky nareo fa na president mivaly le tia tika ary zay nahatonga azy nirehako hoe ifampandrosoagnay atomboky boka amin'ny tikagatoy ho avy io ary nareo ty mahafatatsy voalohany ty raha toy fa mifagnampy tika.